Amin'ny alahady zao tokoa no anamariana ny fetin'ny reny tahaka ny fanaony isan-taona ny fikambanana ceinture verte dia mikarakara fampirantiana voninkazo ny voninkazo sy ny vehivavy tsy afa-misaraka loatra ireo ary dia nanomboka androany ary ny asabotsy avy izao vao ifarana ny fampirantiana ireo karazana voninkazo samihafa ary amin'ny lokony samihafa ihany koa etsy amin'ny tranomboky pirenena Anosy no izoran'ny fandaharam-potoana rehetra mifanandrify amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny hetsika fa 470 no karakarain'ny fikambanana ceinture verte ny varotra fampirantiana tanterahan'izy ireo etsy amin'ny tranomboky pirenena Anosy nanomboka androany. Hetsika natao indrindra namariana ny fetin'ny reny ary anomezana fafampo azy ireo amin'izao fetiny izao. Mahery ny 2 ireo karazam-boninkazo hita ao an-toerana ary isan'ny vaovao amin'izany ny gerbera. Fetin'ny reny zany tsy dia hitantsika hoe mahainona ny tena mampiavaka azy satria ilay izy mitamberina isa-taona fa ny anamaritsika azy tokoa zany amin'ny mahafetin'ny reny azy dia voninkazo zany no tena betsaka eto satria ny reny moa zany toy ny voninkazo mikolokolony ao atokantrano mikarakaran'ny ankohonana rehetrarehetra dia izay no natonga hoe voninkazo daholo ny ankamaroany eto angamba ka vitina fotony angamba ny hoe misy voankazo anelanelany ihany. Izy ihany koa ny tolotra manokana ho an'ny reny ny sabotsy izao. Misy tolotra manokana mihitsy ary ilay zany tsy vaovao fa efa fanaona isa-taona zany ilay izy hoe manolotra fanomezana kely ho an'ny reny dia tanterahanay zany ny asabotsy izao. Ireny rehetra tonga eto zany na vidy izy na tsy vidy dia omenay fanomezana fa zany hoe feranay mitapaka maraina ihany angamba no anaovanay an'izay. Ny zoma koa zany manomboka amin'ny sasany eo dia misy fampianarana koa eto. Hitohatra amin'ny sabotsy moa ity hetsika varotra fampirantiana voninkazo karakarain'ny fikambanana ceinture verte etsy amin'ny tranomboky pirenena Anosy ity.